mahagaga ty andafy efa 13-14 ans iala ray aman-dreny. Za tany amin'ny Madagasikara tany 13-14 ans 16 ans zany mbola tsy te hiala ray aman-dreny. Mbola ao anaty palais. Afety mitsentira gadra satria voapaiko foana hoe ianao tsy manao an'izao, ianao tsy manao an'izao. Et puis rehefa tonga tamin'izay jeune homme iny amin'izay mahita. Et puis zavatra ino hatramin'izay mantsy rattrapé io. C'est ça le problème tsika. Comme Satan se déguise en ange de lumière. Ah oui, mahafinaritra bingy mijery zavatra anankiray comme ça sans savoir derrière an'iny zavatra iny. Sans savoir hoe à partir d'un jeune homme enao mahita sinianina nge enao nge mifabriquer ny être anao hoe influencer ny zavatra manodidina. Maintenant maty le fahazazana. Est-ce que vous imaginez ve tsika raha nanaraka tenin'ny ray aman-dreny foana? Surtout mba nandeha kely à l'église tamin'ny fahazazana dia nanaraka n'iny teny iny foana fa tsy nanaraka an'izany ange tsika. Dia Andriamanitra zany teny an'ity zany amin'ny Deutéronome 4:9 zany, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Satria forona zavatra ao tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Faites attention, you, veillons à manozan. Inna zatra hitanao, inna zatra nandalovanao. Fataro ny zavatra rehetra ozon'ny tenin'Andriamanitra dia tazominy tsara. Ary ampianaro ny zanakanao sy zanakanao ordonneo mampianatra lizy ny zanakanao voilà. Raha tazomina zany le izy. Et qu'elle ne sorte de ton cœur. Raha tazomina le izy. Tsara niny avenir ny zanakanao hoe. Est-ce que imaginez ve itsika zany zanaka pasteur zany dia nitazona an'io zavatra io. Isika nge tsy nandalo karazan'olona nome an'i Jesosy. Isika nge tsy karazan'olona nanambany an'i Jesosy rehefa niaraka tamin'ny etc. Satria manino voatazona le izy. Fa malheureusement tsika nge nivoaka amin'ny trano ohatran'izay dia rehefa avy eo ina zatra voatazontsika. Zavatra ratsy. Sans comprendre ho avy ny jugement tôt ou tard. Na dia votsoran'Andriamanitra aza tsika. Andriamanitra nge mipardonner antsika fa les conséquences. Iny nga afaka iny. Takaitra. Blessure anaty fo lalina be any. Iny nga afaka. Ahoana ny soranao en mémoire amin'ny fijalianao. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Isika zao mahazo fampianarana, isika zao mahazo révélation zava-miafy ny fanjakan'ny lanitra. Afaka tsy mino an'izany nareo fa be da be ny fampianarana mivoaka eto. Fa misy pasteur 30 taona au service. Tsy azona akory ny atsimo sy ny andrefana amin'ity fampianarana mivoaka eto amin'izay. Tsy azo an'zareo io. Hany ka rehefa misy olona anankiray anatona fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra fa iza manakana an'le izy. Tsy azo ny sasany akory nge ny formation zareo tsy mbola mpampianatra fiantsonana azy. Tsy azo ny sasany akory nge. Tsy tonga terme ny formation e. Tsy azony zareo akory nge hoe Jesosy mbola tsy nanokatra masom-panahin zareo e. Est-ce que vous imaginez les disciples à l'époque?
3 ans niaraka tamin'i Jesosy presque tous les jours. Fa reo nge tsy nahazo hoe hitantsika amin'ny asana apôstôly nge Jesosy nanokatra fanany zareo zay voazontsika amin'izay hoe au fait Jesosy tia miresaka amintsika ty. Au fait zavatra ohatran'izao ka efa tarehy profesia ohatran'izao. Au fait Jesosy ny confirme anazy. Au fait tamin'ny toerana ohatran'izao tanteraka kay le izy. Tany ange zareo vao nahazo an'le izy. D'après tous les trucs hitan-jareo miracle zany. Ahoana zareo mbola nidoute hoe tena tsy nitsangana Jesosy. Ahoana rehefa le mpianatra tonga hoe le Seigneur. Efa voilà, efa tsy mivalapatra eo fa niteny nitsangana taminay. Nahita anjely zay hoe fa ahoana olona velona tadiavinareo ato amin'ny maty ato. Raha ohatra ka nangana kizivavy ary, nangana Lazare izy, ahoana tsy atsangan'Andriamanitra hitanao tsy azony zareo le izy. Et puis moa zay nisy sasany moa zany nanao gonfle ny lohan'jareo hoe ye tena apôtre anareo de manino natsangana le église. Certains olona nge manao an'izany tsy azony zareo koa nge le formation zareo mbola tsy vita. Est-ce que vous imaginez ve za raha ohatra ka tamin'ny à l'époque za juste 2 ans za efa niproposen'olona tany, juste 2 ans de conversion za efa niproposen'olona fiangonana. Mahafinaritra be ka hitoro-teninao Ralph, iny tokoa fa nigonfle amin'izay ny lohako hoe pasteur Ralph. Certains pasteurs mba fantatr'olona any Madagasikara ny teny hoe mpaminany ianao Ralph. Et gloire à Dieu. Mba tsy nigonfle voilà. Tsy nirebondy ty cerveau ty fa raha tsy zany efa tamin'ny 2013 nareo fa nahita église. Fa mba nomen'Andriamanitra fahendrena. Teny mazava tsara tamiko ny tompo. Tsisy zavatra fantatrao hafa-tsy ny atao hoe bonjour. Zay mola izy. Akory ny agagako. Bonjour. À part de dire bonjour, Ralph, tsy zavatra ninina fantatrao. Gaga be. Nasiko frein aloha le pasteur e. Nasiko frein aloha le omen'olona tany sy omen'olona fiangonana. Sasany efa niteny tamin'izany. Tena dona ministère d'enseignement mihitsy aminao io Ralph. Avy miservir ato amin'ny églisenay fa manque mpampianatra ato tena io mpampianatra io. Ianao manongana fiangonana rie, tsy mpampianatra anga ianao. Fa hoana mila don avivelany hoe en tant que mpampianatra, mpitondra tenin'Andriamanitra. Ianao le pasteur ary. Bon, tsy tononoko église fa sao de vidéo le izy. Fa manina mila don va ty amina. Raha mba niteny ianao hoe mila musicien, oui d'accord. Fa ianao nge pasteur nanangana le fiangonana fa ahoana ianao mila don de fampianarana. Hitanareo le problème. De olona ohatran'ireny nge rehefa tonga amin'izay le mystère ny royaume de Dieu amin'izay. Iza no manohatra an'izy io? Mpianatra. Quelqu'un appelé de Dieu. Olona anankiray natsoan'Andriamanitra nge manakana an'io e. Certains ozy Paul zélé mafana fo amin'Andriamanitra. Reny musulman reny iza mbola mafana fo plus que la plupart des chrétiens. Reny musulman reny iza sasany mahavita manao kamikaze. Oh là là. De io koa mbola tsy fantatra parenthèse fitiavana derrière loatra ve ny aminona hoe azo tsy haiko firy vierge soana tena fitiavan'Andriamanitra. Laha koa mbola magaga. Raha vehivavy zany tena fitiavan'Andriamanitra izy fa raha lehilahy izy tsy fantatra na fitiavana zavatra hafa le izy. Fa ce qui est sûr, misy olona sa mamono tena ho an'Andriamanitra. Misy olona tena mafana fo indimy zareo mitsongolika gauche à droite. Mivavaka amin'Andriamanitra. De hitantsika zay amin'ozy Paul hoe misy olona nge zélé, misy olona nge tena mafana fo be, tsy mbola absent mihitsy amin'ny appel. Fa ny mampalahelo ozy Paul tsisy intelligence zareo. De nivavaka ataoko izy mba ho voavonjy zareo. Donc zany Paul zany nafantatra reto serviteur mafana fo be io, en fait tsisy voavonjy zareo. Alléluia. Il faut bien comprendre zay zavatra zay. De be mitsangana pasteur.
dia be da be mitsangana mpaminany satria tsy ny firenen'Andriamanitra zareo. Eno tsara tsy ny firenen'Andriamanitra zareo. Soan'Andriamanitra amin'ny firene fa le olona madido satria le défaut amin'le hoe non 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 iny soit le izy réglé soit le izy tsy réglé. Za zao be da be ny olona mikontaktana tsara ihany le fampianarana, tsara ao zareo, tsara ihany le fomba fanehoan-kevitra. Hay ianao zany mba fait tamin'ny voalohany tonga dia efa excité ry. Hay fa taty aoriana za mianatra tsara. Hay tsara. Fa tsy mbola tsara intelo le izy. Epoy amizay zareo miteny hoe ahoana moa ty baiboly ty, ahoana moa ty baiboly ty. Fa nga tsy ianao miteny hoe tsara le izy. Efa zany ndray asina. Be da be nge ny olona miteny le hoe enfant Christ reny. Impery olona miteny na lefa n'Andriamanitra aty tena mahafinaritra, tena tsy mbola nahita toritena ohatran'izao. D'accord. Fa le nononitra mivoaka kely iny ange amin'le côté défaut an'lizy ange tsy afaka satria ianao rehefa nonon mivoaka kely ianao miziriziro ho anao. Nefa vavanao ihany ange miteny hoe nalefa n'Andriamanitra e. En fait vao nanomboka misy zao alohan'izay culte misy zao miteny vao miresaka amin'olona hoe en fait andeha servir ato amin'ny say. Nefa izy amin'ny église hafa. Dia za matsana azy mety anga zany araka ny eritreretinao. Fiangonana ange corps anankiray hoa ohatran'ny mpivady. Donc bateau anankiray le izy, commandant anankiroa ao, ray à gauche ray à droite. Aiza ny tena rahanao aroa? Teny avy aty sa teny avy any amin'ny fiangonanao? Tanao fa tsy mipetraka le comme ça zany. Soit le olona zany mitazona, mbola mitazona fomba ny zaza izy. Soit le olona efa afaka le fomba ny zaza. Fa le côté défaut amin'ny côté an'ny petits enfants ny mijanona. Fa le ina moa zany le avantage amin'ny côté an'ny zaza lasa ianao miverena toy zaza. Raha te mbola natona n'Andriamanitra zany, verena toy zaza ianao. Verena ohatran'ny zazakely anankiray hoe rehefa mivoaka parentanao, verina avy any izy tondra biscuit gâteau zay. Dia rehefa mahita anazy iny, papa maman, tsinjatsinjaka le zaza. Verena toy zaza hoe rehefa hanao zavatra ho an'Andriamanitra ianao, ho avy eo ny dadako zay, io anaminy zay, iteny zay izy eo. Donc sur les non les côté défaut amin'le zaza. Verena amin'ny lalao ianao. Fa aza toa lalao ny anaranao sao dia manahirana. Le raha tafika. Fa le lalao ndray tena nivoaka fa any Madagasikara izy zao fa tsy attaquant izy. Zo io mbola lefa Madagasikara izy io. Dia hoe teo izy hoe le droit ve mivoaka ve soit na le attaquant mivoaka. Zo nge spécialiste droit tsy fantatra.